Fa vao afa tanteraka kosa indray iena be ny vokatry ny any amin'ny tanàna any ambanivohitra an-dranomainty miandro vazo any ny vary sy ny tsaramaso eto ny tinam-bary raha ny voalaza ny be ny tanàna any an-toerana nahazo vahana ihany koa ny asan'ny jiolà izay mambotra ny vahoaka any an-toerana mampirisika azy ireo ihany koa tsy hamokatra satria izay vola azo amin'ny famokarana dia misy mandroba avokoa ho arahantsika ny faneokevina. Raha ny resaka fambolena moa zany raha mahalala fa ny toetrandro tamin'ity taona ty zany dia anisan'ny ratsiratsy, eo ny fampiteny tontolo iainana, eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. Somary vitsy dia vitsy zany ny ranorana tamin'ity betsaka zany ny tany izay tsy voavoly raha resaka vary no resahana. Dia amin'ny tsaramaso indray ny tena mahatsara sy mahavokatra ny tsaramaso dia mila tany miakaran'ny rano zany izy dia andalovan'ny rano eo amboniny dia misy roka tavela eo zany dia iny no tena mamokatra ny tsaramaso. Nefa ny rano zany tamin'ity tsy mba niakatra tany am-Baibo fa mitavela tany amin'ny favarano ihany dia somary mihena dia mihena zany. Raha atao zany ny vinavina dia ngamba eo amin'ny 15% ny vokatra niakatra hatramin'izay ngamba zao niakatra amin'ny taona ty raha resaka tsaramaso na ny vary resahana. Manapitotraka an'izany ihany koa resaka tsy fandriam-pahalemana satria matahotra zany ny olona na hitondra ny ombony any an-tsaha any amin'ny raha vao tonga any dia efa misy foana zany ny dahalo na ny malaso maka an'izay eo amin'izay.